Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity vidéo voalohan'ity indray. Ny zavatra ho resahantsika aloha dia fampidirana kely resaka cybersécurité. Tsara foana ny mamerina an'io ho an'ireo olona zany izay mbola tena anisany débutant mihitsy ao anatin'io domaine io. Ary na ho an'ireo tsy débutant ary dia tsara mamerimberina ihany ny zavatra tokony ilaina sy ny base rehetra. Ny zavatra ho resahantsika ato anatin'ity vidéo ity dia hoe inona no ilaina ny cybersécurité, inona avy ny domaine misy ao anatin'izay, ahoana ny fomba atao hidirana amin'ilay domaine raha ohatra hoe te hisehatra ao anatin'ilay izy mihitsy na koa hoe ahafahana fotsiny miaro tena zany. De tonga de hiditra ary tsika. Voalohany aloha de tsara manamarika fa tsy responsable amin'ny zavatra rehetra ho ataon'ny olona izay mijery ny vidéo koa zany, indrindra ireo hack kely rehetra, teknika, astuce, tsy responsable fa abus éducatif daholo le izy. Faharoa an'izay tsy azo atao ny mivarotra na manaparitaka itony vidéo itony raha tsy ao amin'ny groupe gasty ethical kinina ihany. Raha sanatrizany manao an'izay ianao dia mety misy fanenjehana eny amin'ny fitsarana zany afaka ataoko amin'izay zavatra izay. Fanamarihana kely hoe iza moa ny tenako voalohany indrindra ny anarako dia Rahoniarson Andry Titohaina, de ny nom-ko amin'ny LinkedIn dia ity hitanareo ity. Za de formateur en cybersécurité nanomboka tamin'ny 2017. Ny asako dia gérant ny Matchpro Consulting. Matchpro Consulting izay orinasa iray misehatra ao anatin'ny resaka métier digital sy ny audiovisuel, zany hoe resaka fangalana sary sy feo rehetra dia ataona daholo ao anatin'izany koa ny resaka hoe fampianarana amin'ny cybersécurité, ohatra ny resaka design, ny resaka marketing digital, métier du web rehetra zany presque ataony daholo ho an'ireo olona mila izany. Ny tenako moa dia ingénieur informatique, génie logiciel zany, ary amin'ny resaka cybersécurité dia manana certificat en Pentester Lab, Try Acme, Hackverbox, HackerOne, presque efa nataoko daholo zany ireo fianaran'ireo. Ankoatran'izay mbola mpikambana mazoto ao amin'ny Bug Bounty, Bugcrowd, de ny asako ankoatr'izay de efa UX UI designer hatramin'izao ary sady mpanao marketing digital koa. Zay zany ny mombamomba. Ny tenako moa zany tsy de tena hoe professionnel be amin'ny resaka cybersécurité fa passionné zany. Passion zany tena ny atombohan'ny cybersécurité nanaovako azy, ary fitiavana mizara izay zavatra hay ho an'ireo olona sasany izay mety ohatran'ny hoe mitady lalana ao anatin'ilay tontolo nefa tsy mahita mihitsy ohatra na taloha ihany, de miezaka manampy an'ireny zany amin'ilay formation. Ny fomba fampianarana zany de mampiasa an'ilay système na pédagogie enseignement explicite, zany hoe avamina zavatra raha te hanazava concept ray zao de avy any amin'ilay zavatra simple indrindra aloha ny hitondrako anazy, de miditra tsikelikely
de farany tonga any am'le complexe ihany de farany azontsika ihany le izy ray manontolo zany. Ohatrohatr'izay foana zany ny tondrantsika ny fampianarana. Ohatra hoe anazava aminao hoe inona zany resaka digital forensique zany. De alohan'ny hidirana am'izay nefa mila fantatrao tsara hoe inona aloha ny tena nahatonga an'izay domaine zay teraka na nahoana zany, resaka momban'ny inona zany natao. De any amin'ny farany ianao fantatrao am'izay hoe inona avy ny zavatra ho atao anatiny inona avy ny domaine mila hay raha te hisehatra ao et cetera. De faharoa manarakaraka an'izay ne pas réinventer la roue, zany hoe za zany tsy de tia le ohatry ny hoe mamerina ny zavatra efa misy. Zany hoe raha misy ohatra hoe plateforme ray ohatra tena mampianatra anao tsara momban'ny sécurité ana application web de tonga de iny no recommandeko anao iny no ampiasaiko ao anaty tutorielako. Raha mahita indray aho hoe efa tsy de tsara intsony fa misy plateforme ohatr'izao indray de iny no ampiasaiko au lieu de hoe za mihitsy ny andeha hanangana an'le plateforme hatramin'ny voalohany. De tonga de mampiasa zavatra efa misy foana zany ao anatin'le formation satria ny tanjona de ahatonga anao haingana be fa tsy hoe andaniny fotoananao zany tena tanjona. De misy miteny moa zany hoe de raha manao an'izay ve ianao de raha teneninao anazy le plateforme tsara de mety hiala amin'ny fampianaranao zany izy de lasa tonga de ho any izy de tsy mila anao intsony. De nefa tsy ohatr'izay le izy satria za zany mahita amina domaine be da be ampianariko zany misy plateforme maromaro zay hitako hoe tsara de ampiasaiko ao anatin'le fampianarako. Zany hoe fampianarako zany mety mbola manana valeur supérieure am'le raha ohatra hoe miditra amina plateforme tsirairay ianao satria ny anazy zany le fampianarana be da be hitako avy any amina source maromaro zany no atambatro. Zany hoe misy tombony kokoa zany fa le izy moa ekena ihany hoe hafa foana le zavatra international tsy de tena hoe mifaninana be am'izay tsika fa raha ho anina malagasy zany, raha ho anina malagasy de tsara kokoa aloha izy manaraka ny fampianarako aloha. De rehefa mahazo an'le base sy le niveau intermédiaire sy ohatrohatr'izay de zay ianao vao afaka mandeha irery tsara am'izay. De ohatrohatr'izay foana de azagaga nareo ohatra hoe zavatra vatsy ihany ny alain'le ry makao. Normal zany satria iny ny zavatra iny zany ny source tena hitako hoe tsara indrindra amin'io ahaizanao an'le zavatra rapidement. De hiditra am'le resaka cybersécurité am'izay tsika. Io cybersécurité io ohatran'ny vaky be satria de izy zany moyen rehetra ampiasaina mba hahatonga na système ray sécurisé de efa afaka atao anatina resaka hoe cybersécurité daholo. Moyen rehetra ampiasaina hampatonga ny sécurité an'ny entreprise sy ny données rehetra informatique amin'ny resaka cyber de afaka atao hoe cybersécurité daholo. Cybersécurité ilaina foana le izy satria tsika zany zao efa miaina ao anatina monde na numérique digital foana. Zany hoe ninona zavatra ataonao zany mila manana sécurité foana ianao. Ohatra fotsiny hoe tamin'ny 2017 zao misy an'ity hoe WannaCry ity. Io zany de resaka fay, zany hoe tany anaty Windows zany, Windows-ny olona maromaro tany ampitan-dranomasina zany misy an'le fay hoe Eternal Blue io
De tratran'io zany a de zay nahitan'io fa io zany le mpanamboatra an'le ransomware hafahafa ty, zany hoe virus hafahafa zany io, de namorona an'ty ho anankiray ty izy ka tsy afaka nisokatra le ordinateur'ny olona rehetra be da be tany andafy a raha tsy mandoha vola amin'ny ty hoe bitcoin ty zany. De tratran'izay zao ianao ohatra de ohatran'ny ahoana ny eritrereto ny perte anao zany amin'ny resaka données personnelles fotsiny, ohatra perte ara-bola sy ny ohatr'izany be da be mihitsy. De zany hoe raha nahay an'le cybersécurité zany ianao de mba nanana moyen mba ahafahanao mi-contre an'izay ohatra na mi-prévoir an'izay zavatra zay. De zay zany a no anisan'ny ianarana ao anatin'ny cybersécurité. Mijery attaque anankiray koa tsika ohatra hoe tamin'ny 2012 zao nisy an'le attaque hoe Shamon zay. Zany hoe io zany a attaque anankiray zay nahatonga ny compagnie pétrolière tany Arabie Saoudite ohatran'ny hoe paralysé le izy satria machine zareo rehetra tao 35 000 machine zay migérer ny stockna resaka carburant sy ny fampidirana carburant amin'ny le tômôbila sy ohatr'izany a tonga de tsy afaka nampiasaina daholo. De tsy hay azonao an-tsaina angamba hoe ohatran'ny ahoana zany le perte ara-bola amin'izany hoe compagnie pétrolière tsy miasa mandritra ny herinandro mahery zany. De ty zao azavaina amintsika zany hoe ohatran'ny ahoana no nahatonga an'le izy, de azavaiko amintsika kely aloha mba azahoantsika sary an-tsaina zany hoe ohatran'ny ahoana moa zany resaka attaque zany efa tena amin'ny tena fiainana zany. Zany hoe nandeha aloha zany le attaque voalohany, nandefa email zany le piraty, nandefa email misy lien ohatran'ny hoe lien malveillant zany tany amin'le email an'le société. Une fois zany sokafan'le société iny, nandeha ny étape manaraka, le document tao anatin'le email iny nanokatra PowerShell. Le PowerShell io zany raha azavaina bêtement be de ohatran'ny hoe misy connexion zany makany am'le le piraty. Rehefa nahazo connexion amin'izay le piraty de afaka mifandray am'le izy tao zany de nanao reconnaissance izy. Zany hoe nijereny amin'izay zany hoe ohatran'ny ahoana ny paozin'ny réseau an'ny orinasa ato, détail rehetra zany nalainy zany reny nangonina anaty document ray. De hitany amin'izay zany ny fomba fidirana amin'ny ohatran'ny hoe accès privé an'le société zany, login sy ny mot de passe. Rehefa tafiditra tsara tao izy nijereny hoe inona ny tena faille critique an'ity, de hitany amin'izay nanamboarany an'ity hoe Shamon ty, nalefany amin'izay iny tonga de tsisy afaka nandeha daholo ny système en réseau rehetra tao amin'io orinasa io 35 000 machine tratra daholo. Ohatrohatr'izay zany le attaque rehefa tena hoe bien préparé zany le izy moa ianao koa ianao le manao tratra an'le izy zany tsy nanana ohatran'ny hoe ahoana re ny fitenenana anazy, tsy nahita tsara an'le, tsy manana monitoring an'le izy zany hoe misy olona tafiditra anie ato, misy olona mijerijery ohatr'izao anie ato, tsy fantatrao mihitsy zany le izy. Nefa io zavatra io mety amam-bolana io zany no nataony de tratra ianao zany rehefa ohatr'izay.
Ohatrany ahoana moa zany ny atao hoe sécuriser ny information anankiray. Mila mafeno an'le CIA ty zany confidentialité intégrité ty zany hoe disponibilité availability. Raha zavaina tsotsotra confidentiel zany hoe ny information anankiray zany tokony ohatrany ho an'le olona iadresena anazy igny ihany no tokony mahita azy. Ohatra hoe information nalefanao ho an'ny rakoto tokony rakoto any ny afaka mahita an'iny. Raha ohatra hoe vitan'ny olo-kafa nijery an'iny ohatrany hoe MP anao zany de nefa olo-kafa lasa mahita ny MP anao, sécuriser ntsony zany le izy satria potika ny resaka confidentialité. Ohatran'izay zany le confidentialité. Raha miditra am'le intégrité indray zany hoe le données anao anankiray iny, information anankiray iny nisy nanovanova ve iny? Ahoana ny ahafantaranao hoe nisy nanova le izy ohatra? Ohatran'le manao an'le kilalao le inona moa le téléphone arabe sa inona le miteny anao zany de miteny am'le olona ray, de le olona ray indray maheno an'le teninao zany de miteny an'iny amin'ny olona ray hafa. Tonga ary amin'ny farany ary le izy efa tsy le noteneninao intsony ny tonga any. Zany hoe tsisy intégrité zany le mesazinao fa mivadibadika teny anelanelan'ny teny. De tokony ho fantatra le olona any amin'ny farany hoe niova iny information iny, tokony misy ohatrany hoe inona re zany zavatra kely zany ahafantarany hoe tsy le tany voalohany intsony ty. De zay matetika aloha ny ilaina an'le H zany. Le H io efa nazavaiko tany amin'ny vidéo hafa taloha be zay, fa azo mbola ho azavaiko amin'ny manaraka zany ohatrany hoe ohatra hoe ny logiciel ray zao manana ny H-ny manokana izy, code ohatrany hoe code hafahafa zany le izy. De raha toa ka asian'ny olona piraty ovainy kely ny code-ny logiciel iny de ka jerenao ny H-ny zany de tonga de raha vao miova mantsiny ny zavatra iny de miova koa ny H-ny. De comparenao fotsiny zany le H-ny le voalohany sy faharoa de hitanao hoe tsy mitovy reto, tsy tena izy ty. Ohatra hoe mitelecharge VLC anao zany de efa amen'ny VLC hoe ty ny H-n'ty logiciel ty, jerenao ny H-n'le VLC telechargenao tsy mitovy mihitsy, de efa mahamany anao zany mety tsy le VLC tena izy ty azoko ty. Ohatrohatr'izay zany le intégrité zany. Mila assurenao tsara zany hoe intègre tsara zany le information circule. Ny availability na ny disponibilité indray hoe ny système ray responsable na stockage sy ny traitement zany tokony accessible foana rehefa ilain'ny utilisateur. Ohatra hoe ny site webnao zany tokony accessible 24 heures sur 24. Raha tratran'ny attaque informatique izy de tena mety tsy misokatra intsony. Ohatran'ny Facebook zao efa nisy fotoana ohatr'izany tsy misokatra mihitsy. Zany hoe potika zany le resaka disponibilité amin'iny de lasa any amin'ny resaka sécurité mihitsy ny atahoran'ny olona avy eo hoe ahoana ny sécurité an'ny données anay amin'izany. Ohatran'le hoe miantso olona ao an-trano ianao de aizy ihany de lema le olona antsoinao kay tsy ao akory fa efa lasa nandeha tany, tsy disponible akory zany le service de eo anao vao taraiky eo zany. De reo anankitelo reo zany rehefa reo zany no tena hoe voafehanao tsara de afaka lazaina hoe sécurisé na tsy à 100% ary le information anao. Mbola misy anankiroa zay moa ankoatran'ireo fa reo no tena essentiel zany. Manarak'izay ao anatin'le cybersécurité zany misy domaine roa.
voalohany zany a ny offensive de faharoa defensive. Ny offensive zany hoe raha resaka sécurité zany a de raha te sécuriser ny système anao ianao zany a de manao offensive am'le izy, attaquenao zany le izy a de fatarinao hoe inona ny zavatra tsy mety a, aiza ny afaka hidirana, de rehefa hitanao reny a de afaka asianao correction zany, asianao patch tsy ohatr'izany. Ohatrohatr'izay zany le atao am'le offensive security. Jerentsika kely zao ty a, ao amin'ity zao le Troyacmi zao ty, io zao anisan'ny site anisan'ny tena tiako a, fa nefa tsy ampy raha hoe io fotsiny ny Troyacmi fotsiny ny ampiasaina, fa mbola misy site maromaro atoroko antsika. De ohatra zao hijery an'le resaka offensive sécurité offensive zany tsika. Miandry kely a. Ity ny principe ny Troyacmi zany a, ohatrany hoe au lieu de anao virtual box zany de ry zareo efa manana système be da be any, de tonga de sokafako amin'ny navigateur web eto fotsiny le izy. Pratika kokoa zany izy am'izay, fa ny tena tsara de manana ordi anankiroa foana, ordi anankiroa na ohatra hoe manao simulation amin'ny environnement anao créenao manokana zany, ahitanao an'ny tena ao ambadiky le izy mihitsy, fa tsy to de mampiasa ny an'olo loatra zao foana zany. Ty zany zao a site anankiray hoe fake bank, zany hoe ohatra hoe site tsika zany ty, de raha hitesta ny sécurité an'io zany tsika de tsika mihitsy mi-attaque azy. De ohatra zao hoe jerentsika zao hoe inona ohatra ny inona moa zany ny karazana page rehetra ao amin'ny site io, de manao aniny tsika zany mba lazainy ato a, mampiasa ty zao raha hitady site web, pagina site web ohatrany hoe inona moa miafina zany, de composteur ty ny ampiasaina, de manao tirer u ianao a raha hispécifier an'ity fake bank ty zany. Zay nderanderaka am'le tsy de ampy RAM zany, manao an'itony nefa ny RAM zao a rehefa efa 12 mahery eo kely zany, de mampiasa le word list ny salady zao a, fafatsika le www ato fa tsisy www ty. Ao